Tsy alalavitra an'izay vaovao izay ihany isika maro ny ankizy no tsy mbola nitsidika ny valan-javaboary na Tsimbazaza na dia eto an-drenivohitra ihany aza no mipetraka mifanandrify amin'ilay fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana natao maimaimpoana ny fidirana atao anatin'ity valan-javaboary ity. Everina araka izany fa tombony maro ho an'ireo ankizy na ihany koa ho an'ny lehibe aza ny fahitana ireo karazam-biby ireo zavaboary ao anatin'ity valan-javaboary ity. Tamin'ity androany no entina nanamariana ny androm-pirenena ho an'ny tontolo iainana ity dia natao maimaimpoana ny fidirana ety amin'ny parka Tsimbazaza. Maro arak'izany ireo ankizy no entin'ireo ray aman-dreny hijery ireo karazam-biby, ny rameva, ny sokatra, ny gidro, ny bibilava ary ny voay dia anisan'ny tena mahavariana ny ankizy. Mba hijery eo karazana biby. Inona ny biby hitandry tetsy? Efa ela sisa tsy tonga tety. Dia inona izao no tena nafinaritra tety? Inona izao ny biby tena nahavariana anareo tety? Krokodila. Inona izao no tena nahatonga andreo nanketỳ Tsimbazaza androany? Biby inona izao no tena nahavariana andreo tety? Afoy, sabotsy efa mankajifa mitondra anazy mijery Inona mahatonga an'izay hoe tsy Tsimbazaza ety no hitondra anazy? Tsy karazan'le biby rehetrarehetra ty dia mba mahafantatra an'le biby izy amin'izay. Izy koa tia biby koa dia izay koa fomba mahatsara azy koa. Rehefa faran'ny herinandro dia maro hatrany ireo izay tonga mitsidika ny ety Tsimbazaza. Mahery ny 500 eo moa ny tapakila fidirana lafo isaky ny alahady.